Tompoko lasy tompoko vavy ajaina faly tafiaraka amin'andro ny tenako amin'ity takariva ity ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra ma-TV izao kotolorana ny araba renao izay mbola tafiaraka aminay mitoy ny fanamboarana ny lalana ratsy eto Antananarivo renivohitra manambana ny tokona ihany koa ny mpianatra avy eo anivon'ny sampam-pampianarana siansa eny Ankatso tapaka io maraina io tetezany Manakara be ao tampon-tanànan'ny Manakara ary nidiny fotony jery ny falotony rano teto andrenivohitra ny gouvernemanta tamin'ity androany ity ireo ary no isan'ny vaovao izay hoarantsika amin'ity takariva ity koa sainam-panajana renao anjoy hatramin'ny farany eo amin'ny setry ny fampianarana ambony avy hatrany dia manome fotoana ny tompona andraikitra amin'ny fanifanany vatsim-pianarana ny mpianatra ao amin'ny fakulteny siansa eny Ankatso hatramin'ny zoma ho avy izao moa no hanomezandry zareo izay fiam-potoana izay ary manambana ny tokana araka izany ireto mpianatra raha toa ka tsy misy ny vahaolana sy maromaro tsiraisana hita andeha hojerentsika avy hatrany ny sary. Manambana anao fitokonana ireo mpianatra ao amin'ny faculté des sciences ety Ankatso mbola tsy voaloha ny vatsim-pianaran'izy ireo ao anatin'ny liste additive misy ny mbola tsy nahazo hatramin'ny efa 7e paiement ka mampimenimenina ireo mpianatra manome fiam-potoana amin'ny tompona andraikitra izy ireo hatramin'ny zoma ho avy izao. Le zavatra mitranga ety moa zany izay reto moa zany dia mpianatra atao amin'ny faculté des sciences izay zany dia mampatsiahy sy mitaky amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny boursan'ny mpianatra ao amin'ny liste additive mariana moa zany izy ity fa be da be mpianatra atao amin'ny faculté des sciences tsy mbola nandray ny anjarany hatramin'ny équipement sy ny boursa nanomboka tamin'ny taom-pianarana 2014-2015 ty hatramin'izao zany mbola tsy nandray an'izay mariana ihany koa moa zany amin'ireo mpianatra be da be tsy mbola nahazo ireo fa efa voamarina hatrany amin'ny établissement hoe mpianatra inscrit passant tokony handray an'izay boursa sy équipement zay kanefa moa dia hatramin'izao dia mbola tsy azo zay ka zay no anaovanay fampatsiahivana kely sy fitakina amin'ireo fitondram-panjakana izay tokony hamahany olana mbola misy zavatra vary mangatsika ty Ankatso tokony mbola reglena zany amin'ireo mpianatra hoe satria mampalahelo dia mampalahelo raha hoe samy mpianatra mitovy zoa misy mahazo misy tsy mahazo dia zay no mampiahiabe amin'ny mpianatra zany ka mba entanina fitondram-panjakana mba hamahany olana farak'izay efa misy moa midingana izay nataon'izy ireo ny valiny kosa dia ny hoe miandry ny teti-bolam-panjakana izay nasipanitsina 5 tamin'ny volana novambra efa mipaika kosa ny 4 mbola tsy fantatra mazava hoe anahoana ny volan'izy ireo miady saina ireo mpianatra rita fa misy fiantraikan-dratsy eo amin'ny fianarana izay ataon'izy ireo. Ny zavatra setrainay zao zay zao amin'ny liste additive dia zay araka ny vaovavoranay efa tokony tamin'ny 3e mois zany nandray nefa hatramin'izao mbola tsisy na équipement na premier mois na ina vokany eo amin'ny fianaranay satria ao anaty 2e semestre zay tsy maharaka tsony zay satria amin'le 2e semestre iny mihitsy tena betsaka ny dépense mila manao boky mila mandeha voyage d'étude mila na frais fotsiny ara na ny sakafo foto-tsakafonay eto zao katsaka satria zay ny takatray dia zay zany mahatonga anay mangataka amin'ny fanjakana mbo hijery akaiky ny les situations zany satria zay tsy maintsy mianatra. Iafara amin'ny fitokonana ny fitakiana izay ataon'ireto mpianatra diso ny fampanantenana izay nomena azy ireo ka mbola manao antsoava aloha izy ireo hatramin'ny zoma ho avy izao. Araka ny nampanantenananay nampanantenana ny fanjakana hoe tamin'ny 3e paiement na 4e paiement izy mendry zareo dia nefa hatramin'izao izy zao efa hatramin'ny 7e paiement mbola tsy mipay ihany zareo dia mitaky zany zay amin'ny fitondram-panjakana hoe mba voay le vola satria izay mila vola izay mpianatra na mifanaovana boky sy ny photocopie sy ny frais sy ny ohatrohatr'izay dia mangataka zany zay mba avoaka para-patongany amin'ny azo oaly izy fa raha ohatra hoe tsy misy mifandraisana andraikitra dia mety afara amin'ny hoe grève sy ohatr'izany zany amin'ny herinandro. Tsy voalohany no misy ny fitokonana sy fitakiana izay ataon'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo mitaraina izy ireo no ny fahasarotana izay hatrehan'izy ireo amin'ny tsy fahazona ny vatsim-pianarana eto aloha dia ansoavy no anairan'izy ireo ny tompona andraikitra ahina kosa ny sy mikorotana eny amin'ny anjerimanontolo amin'ny herinandro avy izao raha toa ka tsy misy ny vahaolana hatramin'ny zoma io.
Ny ara-pahavoazana fandroany ndray kosa ny tetezany Manakarabe ao tapitanana Manakara ny keo maraina nanodidina tamin'ny enora no niseho ny fahatapahana. Nandritra ny fotoana efa nifamezivezen'ny mpandeha tongotra ny otsaka tampoka ny tetezana ka naharatrana mpandeha tongotra iray izay nifamonjena tao anatin'ny rano ny Pangalanina. Sary avy hatrany ary ny eo mifandididiny ny namana Fandriamanarivo. Ity tetezany Manakarabe ity no nampifandray ny tanàna ny Tanambao. Faritra voany Manakara sy ny tanàna Manakarabe izay manamorona ny ranomasina. Fahatapahana fandroany ty nitrangany keo maraina ity taorian'ny fahatapahana voalohany tamin'ny 12 septambra taona 2024. Mpandeha tongotra telo no fantatra fa teo ambony tetezana tamin'ny fotoana nampiozaka azy. Nerendoza mpandeha tongotra anankiroa. Narahatra sady safitry ny fahatarana kosa mpandeha tongotra iray izay vehivavy lehibe fa nahazo azy taona. Mifamonjena tao ao anatin'ny ranon'ny Pangalana ity vehivavy ity. Raha tsy ahivina dia nasiana fanambarana ho azy mpandeha tongotra ampiasaina ny tetezany Manakarabe taorian'ny fahatapahana tamin'ny 12 septambra 2024. Ny alohan'ny Krismasy taona 2024 lasa teo no vidy io fanambarana io. Tsy fantatra mazava loatra eto ny antony nahatonga ny fahatapahana. Raha ny resaka eny dia ina ho nisy mikasa angalatra ireo vy tamin'ny tetezana ka naparefo ny fanamboarana natao. Hatramin'ny septambra taona 2024 dia tsy azo ny fiara-mivezivezena intsony tetezany Manakarabe ity. Tetezam-by hafa vonaorina any amin'ny fokotany Ambalafary no any ahafahan'ny fiara-mifamezivezy mihazo ny ilana tsinanana amin'ny tanàna izay ahitana ireo sampandraram-panjakana sy ny banky ary ny orinasan'ny Jirama. Azo lazaina fa avokafoka Manakara. Tsy hiala lavitra amin'izay vaovao izay antsika ry mpijery hajaina. Mimenomenona amin'ny fahatapahany rano vokatry ny tsy fahandoavan'ny mpitantana ny vidin-dranon'ny Jirama ireo mpanjifa sy mpampiasa ny borna fontaine etsy ambany andrefana ao amin'ny fokotany Ivandry ao anatin'ny boriboritany Fahatimy. Efa ho 3 andro izao izany hoe nanomboka ny alahady teo no tapaka ny famatsin-drano eto ambany andrefana atao anatin'ny fokotany Ivandry. Popon-drano izay mamatsy rano ny mponina misa 300 tafo eo. Tsy fandoavana fakturan'ny Jirama nandritra ny 5 volana izay mitentina ray tapitrisa sy 4 hetsy ariary no antony nanapahan'ny Jirama ny rano anty pompe iombonana ity raha nambarandreo mponina izay tena tampoka be tamin'izy ireo. Tamin'ny alahady atoandro tamin'ny telopeo. Ny antony zany no mampitsotranay zany hoe tsy fahaloavana fakturana jiro nandritra ny 5 volana. Fakturana rano tsy 5 volana zany tsy voalohany mpitantana pompe tato. Vidina par litre andraro ariary isaky litre ngaman'izy. Manana mpitantana no vidina zany dia teo amin'izay mihitsy zany izy hoe nahoana no tsy voalohany zany ny fakturana rano nefany ny olona rehetrarehetra zany tsy mahazo rano raha tsy mandofo. Zavatra tokony vinavinainay zany hoe ao anatin'ray andro amin'ny pompe raha maharany raha ataontsika hoe mampiditra 2 alina zany kely. Dia nefany noho ny rehefa be nefany tsy voalohany facture mandritra amin'ity nakaiza zany le vola. Mimenomenona sy mitaraina ireo mponina manoloana ity tranga ity noho izy ireo izay mandony vidin-drano ara-dalàna isaky ny makarana. Araka ny nambaran'izy ireo hatrany fahasandaina ariary ny litatra isaky ny makarana eto amin'ity pompin-drano ity. Surprise be taminay le vahoaka mihitsy zany le fahatapahany le izy satria ny vahoaka zany mandoa rano foana ka zany le raha izy aka 5 mois zany ka le facture tsy voaloha manomboka tamin'ny 6 tamin'ny juin septembre octobre novembre décembre ka zany le facture tsy voaloha ka zany tena fototra le fahatapahany le rano amin'izao. Efa nanantona ireo mpitantana ny foto-drafitrasa izy ireo saingy tsy nahitambokatra izany. Nisy ihany koa ny fanatonana lehibe ny fokotany saingy hatreto mbola tsy nivany olana. Efa nanantona le mpitantana ambaratonga ny rehetrarehetra mihitsy zay fa tsisy mipotra mihitsy zareo. Vao nanomboka tapaka io dia manakany amin'ny le filoha voafidim-bahoaka zay fa tsy mipotra teto mihitsy izy zany. Efa nanantona mampandirarana zany hatreto aloha zany miala satria nampanantenany zany zay ho avy hoe miverina rapitra ranonareo hatramin'izao zany izy aloha mbola tsy dingana ataonay zany zao dia hoe raha nieritreretinay zany dia
anatona zay hoe tokona andraikitra akaiky mba azony anatonana zany satria raha mifokotany zany efa ohatrany mialangalana zay ny nataona hoe eny tsy zay foana zany ny zavatra misy hoe hoavy hoe andeny ranonareo tsy andeny ranonareo. Tsy voasamba no nisy olana teto amin'ity pompin-drano eto Ivandry ity no ny tsy fahaiza mitantan'ireo mpitantana teo aloha teo amin'ny resaboly izay efa niakatra tribonaly mihitsy raha nambaran'ireo mponina hatrany. Dia izao tapaka izao indray ny rano noho ny tsy fandoavan'ny mpitantana vaovao ny fakturan'ny jirama. Mpitantana izay nitantana ny foto-drafitr'asa tao anatin'ny 3 taona izay. Mangataka ny tompon'andraikitra mahefy izy ireo mba hijery akaiky ny mahakasika ity tranga ity. Araka ny efa nambara taminao tany ampiandohan'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao dia nidina teny fotony hijery ny kalitaon'ny rano ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny généraly Raveronarivo Jean sy ireo ministra vitsivitsy. Nanamafy izy ireo fa tsy atahorany kalitaon'ny rano na dia menamena toy ny ranopotaka aza amin'izao fotoana izao. Andeha ary arahana ny sary. Manopy menamena ny rano eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Be ireo ayay izay mipetraka manoloana an'izay. Nidina teny fotony nijery ny kalitaon'ny rano ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo ministra vitsivitsy niaraka taminy. Nanamafy izy ireo fa tsy atahorana ny kalitaon'ny rano na dia menamena toa ranopotaka ary. Nisy ny fifampiresahana tamin'ny avy eo anivon'ny jirama sy ny gouvernemanta no tarihany Premier ministre Jean Raveronarivo. Voara-maso ny fitiliana ary tsy misy tokony atahorana hoy ny fanamafisana izay azo. Mampimenimena ny olona ity tsy ampiambahana no amaliako anao azo antoka ny rano vokarin'ny jirama eto Antananarivo sy toy ny vahoaka malagasy. Azo antoka satria nahoana rano ny fanazavana sy ny fijerevana azy teo dia voahaja ara-dalàna daholo ny fepetra rehetrarehetra mikasika ny fanomezana rano fisotro madio. Impolo isan'andro no misy ny fitiliana araka ny fanazavana. Misy ihany koa ny fitiliana sy ny analizy izay atao isan'andro. Azo sotroina tsara ireo rano, tranainy kosa ny foto-drafitr'asa mahatonga ireo rano menamena. Ary ankoatrin'izay dia mbola alefa any amin'ny Institut Pasteur ny rano isan'andro angatahana ny fijerevana an'izany ny analizy mikasika an'izany. Ny analizy mivoaka koa avy any amin'ny Institut Pasteur dia mbola manamafy fa azo sotroina tsara ny rano vokarin'ny jiramany Mandroseza. Raha ohatra ka misy ny fitenenana hoe somary mena ny rano inona ny mena ny rano satria zao azadinontsika nefa efa tranitranainy daholo ny zavatra nipetraka ny installation zany nipetraka tamin'ireny. Misy fanavozana izy ireny hanatratrarana ny rano zay vokarina eto Antananarivo zao hanomezana fahafaham-po ny vahoaka. Zany fanatsarana zany dia nanomezana filoham-pirenena andraikitra lehibe ho an'ny jirama ho an'ny membre ny gouvernemanta ary zany indrindra no nahatonga ny fijerevana an'izao ka raha ohatra 100 000 mètres cubes ny tokony vokarina tamin'izany ankehitriny dia 200 000 mètres cubes ny vokarina ao anatin'izany hanomezana fahafaham-po ny vahoaka rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina Antananarivo. Misy ny procès verbal voara isan'andro mahakasika ny fahadiovan'ireo rano. Tsy maintsy misy ny indro kely ho hatrany ny Premier ministre fa manamafy kosa ity farany fa tsy misy tokony atahorana ho an'ny fahasalamana izay lokon'ny rano manompo menamena izay. Fiantraikany amin'ny fahasalamana satria ny antony dia izay hitanareo fa ao anatin'ny fanatsarana sy fanavozana zay atao izany dia tsy maintsy misy ny asa atao nefa ny rano koa tsy azo tapahana satria ny rano dia ilain'ny vahoaka ary ilain'ny fahasalamana. Ka ao anatin'ny fanavozana zany dia misy ny asa atao kanefa ny rano fisotro madio koa tsy maintsy kajiana hatrany mba ho vahoaka salama mendrika havita ny asany. Zay no ikirakira sy riaria eto Madagasikara. Tsy tokony anay ny vahoaka Antananarivo raha ny vokatry ny fidinana ifotony izay nataon'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta sy ireo mpiara-miasa aminy. Nitety ireo toerana tao Mandroseza izy ireo ary nijery ny fihodonan'ny rano izay teny ifotony. Misy ny fitiliana izay atao amin'ny rano vao miparitaka ny amin'ny mpanjifa. Marihina kosa fa tsy nisy ny fanandramana ny rano nandritra ny fotoana izay nidinan'izy ireo teny an-toerana.
Mbola eo amin'izay vaovao izay dia maro ny feore mahakasika ny fivalalana teraky ny rano maloto izay rano avy amin'ny orinasa Jirama. Mitsipaka tanteraka momba ny feo mandeha mahakasika ny fivalanana teraky ny rano maloto avy amin'ny rano Jirama ny ministry ny fahasalamana Andriamatoa Mamy Lalatina Andriamanarivo. Maro ny feore mahakasika ny fivalanana teraky ny rano maloto izay rano avy amin'ny Jirama. Mitsipaka tanteraka izany kosa ny ministry ny fahasalamana Andriamatoa Mamy Lalatina Andriamanarivo. Ny zavatra tsara lazaina antsika vahoaka zany amin'izao marain'izao sotra ny fitondram-panjakana izay tarehin'ny Prime Ministre moa zany midina dia toerana mihitsy izay tete fotony fa mba hampitony ny saintsika vahoaka dia alohan'ny natongavana etaty dia nampiantso an'ireo talen'ny hôpitaly rehetrarehetra izay mandray amin'ireny hoe marary-kibo ireny fa dia lazaiko antsika zany fa tsy misy mihitsy zany hoe epidemie na hoe be dia be trangana gastroentérite na fivalana be dia be zany. Maro ny antony mahatonga ny rano menamena fa itony dia manamafy tanteraka ny ministry ny fahasalamana fa azotrona tsara ny rano izay avy amin'ny Jirama. Andaniny dia nilaza ihany koa izy fa azo ampangotrahina ihany koa vao azotrona. Izy manko araka ny fanazavana hitanareo tsara teo fa ny mahatonga le rano menamena iny be dia be araka ny lazaina zavain'ny reto manotompona ndraiky tena manazava an'izy fa ny zavatra lazaiko anareo zany raha azonao atao dia aloha noho ny antony be dia be ny lazainantsika teo ny heninareo teo dia azo atao raha ohatra zany atomitsika kely le rano nampangotrahana tsy maninona mihitsy. Say manao antoka ny ministry ny fahasalamana fa azo antoka ny rano izay mampimenomenona ny rehetra ankehitriny. Efa nisy ny fanarahana akaiky sy fotony ny rano ary azotrona tsara noho izany ny rano avy ao amin'ny Mandroseza izay mamatsy Anatananarivo renivohitra. Mbola eo amin'izay vaovao ny fividianana lolona izay dia nametra-panontaniana mikasika ny fitokisana ny fividianana izay natao ny 20 Desambra lasa teo ny filohan'ny antoko monima Andriamatoa Monja Rondefo izay sady kandida olona atao amin'ny faritany Toliary nandritra ny tafanataony tamin'ny mpanao gazety ny alatsinainy lasa teo. Anisan'ny tondrany fitaraina ny fisian'ny fiovana teo amin'ny vokatra navoakan'ny SRMV Toliary sy ny vokatra vonjimbaika navoakan'ny CENI. Mikasika io dia nitondra fanazavana teo nivon'ny CENI. Nanaiky ny eo nivon'ny Vomera maleo tena misana amin'ny fifidianana fa afaka misy ny fiovan'ny Sambato azon'ny lisitry ny kandida amin'ny vokatra voakan'ny SRMV sy ny vokatra vonjimaika navoakan'ny CENI. Anisan'isy fiovana vokatra ny taon'ny faritany samihafa ao anatin'izany Toliary sy Fianaratsoa. Tondra fanazavana ara-teknika mikasika ny antony mety mahatonga izay fiovana izay ny filoha-hevitry ny CENI Andriamatoa Thierry Rakotonarivo. Ny SRMV tany anivon'ny faritany dia tsy nanao afa-tsy ny nandika ny Sambato izay hitany tao anatin'ny fitanana an-tsoratra avy any amin'ny biro-pifidianana tsirairay avy. Tsy nanana fahefana zany araka ny voalazan'ny lalàna, tsy nanana fahefana ny hanitsy na dia hita raha fa nisy tsinety sy disokajy ny SRMV na dia nisy diso aza ny avy any amin'ny biro-pifidianana dia tsy maintsy nandika an'izay avy hatrany no natao ny SRMV. Fa rehefa nandefa ny vokatra io nakaty amin'ny CENI ny SRMV avy any amin'ny faritany dia araka ny voalazan'ny lalàna dia manana fahefana hanitsy ny eo amin'ny lafin'ny fahadisoana arakajy ny aty anivon'ny CENI ka tsy ny faritan'ny Toliara ihany fa nisy ihany koa na ny faritan'ny Fianaratsoa na ny faritany hafa ny fanitsiana nataony teto anivon'ny CENI rehefa nahazo tatitra avy anivon'ny SRMV fanitsiana ireo fahadisoana arakajy nitranga tany anivon'ny biro-pifidianana tsirairay avy. Zavatra fahefana omeny lalàna ny CENI zay ary zavatra nisy tokoa satria olombelona ihany mpikambana anivon'ny biro-pifidianana ka mety misy ny fahadisoana arakajy. Tsy nanana fahefana nanao fanitsiana zavatra hafa ny CENI hoe hamono vato na hamono biro-pifidianana fa nanao fanitsiana raha sanatrika nisy ny fahadisoana arakajy izay ihany no natao. Mariana fa ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny tompony teny farany mikasika ny fifidianana loholona izay nataony 20 Desambra 2023 teo. Ary ny HCC no manana fahefana feno manafona ny vato azona lisitry ny kandida.
Izay ny amin'iny vaovao fa idirantsika manaraka kosa ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra. Mitoy ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo renivohitra tanterahany ministeran'ny asa vaventy. Taorian'ny fanamboarana ny lalana teny Andriafanambojanahary ary teny lalana Etsibeoririka indray izao no asiam-panamboarana. Ny lalana manodidina ny farihan'ny Beoririka amin'ny refy 700 metatra no asiam-panamboarana amin'izao fotoana izao. Ny orinasa Sogia Satom no manantanteraka ny asa ao anatin'ny efatrandro. Eto zany zao zany tanitadidina le lavadavaka be tetsy. Diovina madio iny dia nikôna dia scarifena moa anaran'izany na amin'ny terme teknika dia nasiana vato vaovao io. Nareo zao camion anankiray iry mbola feno vato io. Ty zao vato vaovao mihitsy napetaka ty fa tsy le taloha narina daholo izy mbola manary io. Dia zay nataonay dia manao goudron zay. Amina miliara trano no lany amin'ny fanamboaran-dalana. Kanefa raha ny izy zava-misy vetivety hatrano dia potika ny lalana eto Andrenivohitra na dia misy aza ny fanamboarana tanterahana. Efa antitra ny lalana eto Andrenivohitra raha ny fanazavana. Sy ampy ihany koa anefa ny fivorahan'ny rano ary ny fikojakojana antony izay mampalemy ny lalana. Raha ny lalana amboarina Etsibeoririka dia laza ny orinasa manantanteraka ny asa eny toerana fa azo atao ny mampaharitra ny lalana hatramin'ny 5 taona raha toka misy ny fikojakojana. Naharitra foana le izy, naharitra foana satria zavatra amin'ny norme mihitsy, amin'ny norme internationale mihitsy fa ozy moa tsy maharitra izy dia tsy tokony tsy haritra fa resaka rano fotsiny rano mety manelingelina. Le izy aloha mety tsy possible le tsy ampy letary satria mandalo laboratoire io. Mandalo laboratoire LNTPB, mandalo laboratoire maventy be daholo i composition io. Fa tsy hany problème tsika fa matoa zany izy tsy mety zay mety ny fond ambany any mety efa lo fa momaka be le ambany dia le rano tsy miala. Nidina nijery fotoam-vizotry ny lalana fanamboaran-dalana eny Beoririka amin'ny ministry ny asa vaventy Roland Ratsiraka. Pejim-baovao afantanteraka kosa indray dia ny farana androany ny fivoriana ny arahan'ireo tompon'andraikitra avy amin'ny ministeran'ny Fololo-Alda dia avy amin'ny fibekonana isan-tsokajiny ary ny fitantanana ny tafika. Ny tafika izay nanamafy androany fa hanompanana ny asa rehetra tanterahany ho an'ny tombotsoan'ny malagasy araka ny tatra nataony lehibe ny etat-major général ny tafika. Mbola manamafy le vina napetraka tamin'ny taona 2014 dia hoe tafika mendrika manana tamberina didy amin'ny vahoakany. Zany nefa ny okabary ambavahady fotsiny raha tsy arahina asa ny zavatra rehetra lazaina ary ny zavatra rehetra lazaina koa dia tokony fantoka voalohany indrindra amin'ny fanomafisana ny mahamatianina ny tafika malagasy. Zany hoe mila mianatra, mila manao fanazaran-tena, mila miofana ny miaramila eo anivon'ny tafika malagasy. Ary tapaka moa nandritran'izay roa andro niarahanay ny vory, ny fampizara sy ny fanakalo-hevitra zay fa manomboka amin'ny taona 2014 ty ny asa rehetra izay ataon'ny tafika malagasy dia asa ilain'ny vahoaka ary asa ihany koa ilain'ny tafika malagasy. Maly moa tsy karaha ny ona teto dia efa voalaza fa atao lara-pahamehana ny fiomanana amin'ile fionana faratampony amin'ny komeza sy ny fivoriam-ben'ireo firenena amin'ny teny frantsay. Dia manaraka an'io fiomanana io dia ny fanamafisana ny fahazamanao nareo miaramila eo anivon'ny tafika an-dranomasina ary tsy ambakan'izay ny fanatsarana sy ny fanatevenana ny miaramila miasa amin'ireny faritra mena ireny mba hahafahan'ny zareo manampy ny rahalahinay eo amin'ny gendarmerie pirenena dia tompon'antoka voalohany amin'ny fandriam-pahalemana eny ambanivohitra. Nisongadina kosa tao anatin'ny gabarin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tetsy amin'ny lampam-panjakana Iavoloha nandritra ny lanonana fifarebana tratran'ny taona 2024 fa afindra toerana ny centrale etsy Antanandrano. Efa manomboka amin'izao fotoan'izao ny fanatanterahana izany ka eny Behentsy sy eny Ambohimanambola no fantatra fa mitranonareo kontenera miisa 210. Anisan'ny nasiany filoham-pirenena resaka tao anatin'ny kabary ny 9 janoary lasa teo nandritra ny lanonana fifampiarabana tratran'ny taona izay notontosaina tetsy Iavoloha ny mahakasika ny famindrana toerana ny centrale etsy Antanandrano mandritra ny 2 volana. Efa mandeha kosa amin'izao fotoan'izao ny fanatanterahana izany.
20 mégawatt ny herinaratra izay entiny central afindra NBN sy ambomanambola ireo conteneur izay miisa 2 telo herinandro no anefana izany araka ny fanazavana izay nentiny ministry ny angovo raha nipetraka ny fanontaniana mahakasika ny mety sy ny délestage indray amin'ny famindrana ireto central ireto dia tsy sainanao fanamby intsony ny ministry ny angovo asa tanana ireo hoy izy ka tsy afaka ny ampanantenany tsy sy ny délestage intsony ny tenany eto kosa dia fantatra fa efa tsy mandeha intsony ireo central ao an-tanandrano amin'izao fotoana izao telo herinandro no anefana ny asa famindrana amahana ny olana izay sedra imponina tanandrano sy ny manodidina. Eo amin'ny sihatry ny fialamboly kosa indray dia mihamaro hatrany ny fialamboly eto andrenivohitra iray amin'ireo ny kilalao kisendrasendra na ny jeu de hasard izany izay hita amin'ny endriny maro isan'ireny ary ny loto dia ho jerentsika ato anatin'ity sary manaraka ity ary makasika izay lalao kisendrasendra izay. Maro ireo toerana izay manome lanja ny fialamboly mba tsy ironan'ny tanora amin'ny zavatra hafa. Anisan'izany ny Royal Bingo Loto etsy Antanimena izay toerana fialamboly nampahafantarina tamin'ny mpampalala vaovao ny farany herinandro lasa teo. Loto mazatra zany arahantsika malala hoe misy zany tirage alefa amin'ny télé dia misy résultat rehefa teo fa ny anay zany atao anatin'ny saly zany hoe jeu instantané le izy dia ohatra ny nataontsika teo zao niaraka ny lalaontsika rehetrarehetra dia convivialité mihitsy zay no tena important dia azo eo zany le gain voalohany aloha mividy carton de jeu ny lalao anankiray zay arahany be sy ny maro fantatra hoe 500 ariary no mividy dia rehefa aveo entin'le olona zany narakaraka an'le joueur na mividy anankitelo izy na anakefatra tanteny vintany izy amin'iny dia manomboka zany jeu mihaino izy ny orateur aty amin'ny compare satria le orateur zany mitiré au jeu mitiré par hasard zany ny bola rehetrarehetra hitantsika ao anatin'ny urne dia à chaque fois zany mitiré le olona ny orateur aty dia mikoché indray ao anatin'le grille zany ny joueur dia raha ohatra ka mampifeno izy ny ligne anankiray amin'izy zany zay amin'le numéro tiré teny izy hoe ligne dia rehefa izy anankitelo zany ahazony daholy dia miteny izy hoe bingo amin'izany fotoana zany mahazo an'le jackpot izy arakaraka. Voalaza fa mangarahara tanteraka ny lalao tsy misy ny trucage izay indrindra no antony isian'ireo écran lehibe manerana ny efitrano filalaovana. Dia izay akory Bijery Ajaina no masaka azo natolotra tamintsika tamin'ity takariva ity raha iverenana ary ireo vaovao nisongadina dia manambana itokana ireo mpianatra avy eo anivon'ny sampam-pampianarana siansa eny Ankatso manoloana indrindra ny tsy fandoavana ny vatsim-pianaran'izy ireo. Tapaka io maraina io ihany koa ny tetezan'ny Manakarabe ao tampon-tanànan'ny Manakara ary nidina ifotony nijery ny falotony rano avy amin'ny orinasa Jirama ny gouvernemanta izay ary no masaka azo natolotra ry Bijery Ajaina mame fotoananao izay eto amin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv eo amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.